Mikasika kosa ny resaka mandeha ny amin'ny sy ny fanovana na tsy ny gouvernemanta dia nilaza ny filohan'ny Repoblika androany fa misy fotoana ny fanatanterana izany tsy aratsika vetra ny fanambarana tao an-tany Moramanga makasika izany nanontany ny mpanao gazety. Mbola avy amin'ny fotoana. Nine, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Iza no tompona andraikitra amin'ny tsy fandehanan-javatra. Ny ary amin'ny gouvernement ve sa ny any amin'ny présidence. Efa namoaka ny heviny amin'ny tsy fandehanan-javatra ny teny amin'ny antenimieram-pirenena. Efa nanao motion d'échéance. Fa ny résultat ny HCC moa iny tsy azo ivalozana efa niarantsika ny nahita nitazona ny président izy. Fa kanefa nametraka an'ilay hoe pacte de responsabilité. Responsabilité partagée zany. Zany hoe samy tompona andraikitra amin'ny tsy fandehanan-javatra na ny eny amin'ny présidence na ny eny amin'ny assemblée. Zany hoe zany tsy misy tokony miala fa manatsara zavatra zany no atao. Karaha androany ny eny amin'ny présidence haniraka ny gouvernement hidémissionna amiko. Tsy misy ray tokony hoe alefa hidémissionna zany. Fa rehefa hita fa tsy mandeha ny raharaham-pirenena dia aleo samy démissionna. Na manatsara samby mipetraka eo na rehefa hita fa tsy lasa tsony ny fandeha-javatra dia tsy ny gouvernement ihany no asaina amin'ny démissionna fa tompona andraikitra amin'ny tsy fandehanan-javatra koa ny eny amin'ny présidence dia aleo zany rehetrarehetra mihitsy ny tokony hametra-pialana. Dia manarak'izay misy koa ny rumeur ary nalefa an-gazety hisy révision na constitution. Efa hita amin'izao fotoana zao fa voka-dratsin'le nini na tonga ny tsy fandehanan-javatra amin'izao. Satria lasa tandrametaka ny fametrahana olona hitondra noho ny tsy fahafahany président Rajoelina sy président Ravalomanana ny latsaka. Ka tonga ndreny amin'izao efa hita fa tsy tafavoaka, ianato tsy mahatafavoaka baolina, mbola tifikitra, mbola hisakana koa any président Rajoelina sy président Ravalomanana, aza milalao hafa, aza mamboly loza, fa aza miditra amin'izay nareo mpitondra fa tsy ho zakanareo ny atezeram-bahoaka. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tonga ty amin'ny opération aty aoriana amin'izay Kodare dia tonga amin'ity resaka hoe dahalo ny tolo-tena misy moa miteny hoe niova fo tsy fantatsika izay any anatin'ny fony ihany tena niova ve fa ny tolo-batana aloha izy. Ny colonel Lilson dia tany am-boalohany raha ny resaka henoko mombanao dia niraisina hoe ratsirakista dia avy eo somary tsy dia tena hita sehatra tamin'ny fotoana ny fitondrana Ravalomanana ary dia lasa andry rajoelinista zany ianao tamin'ny tetezamita dia zao tonga ty fitondrana ity. Rehefa miainga ve io opération io ahoana ny fijerinao satria azo lazaina hoe ny mpanohana ny filohan'ny tetezamita teo aloha no isan'ny tena manenjika mafy koa amin'izao fotoana izao ny opération Kodare ataon'ny fitondrana amin'izao. Manahoana ny fomba fijerin'ny colonel Lilson an'le zavatra misy raha ianao namono ny amin'izao fotoana izao indray ohatra ny manindraindra n'le dahalo ianao nefa miteny koa teo hoe terroriste ary misy gazety akaiky ny filohan'ny tetezamita miteny an'izay foana hoe terroriste nefa ny indraindraina indray zao le dahalo fomba fijerinao manohana n'le fomba nentina niady amin'reto dahalo reto ve ianao? Question ohatran'izay moa ny mahony tiana noho ny tiana aleo valiko. Ny mpitandro filaminana créé izy nitomboka 1960 ny gendarmerie ary ho mandrakizay. Zany hoe ny mpitondra no mandalo fa ny mission-nay tsy miova. Tanindrazana sy lalàna. Ny devise-na officier moa dia ho an'ny tanindrazana. Zay raha rehetrarehetra ka hiarovana ny tanindrazana niza zay président eo zay ny anay. Tamin'ny Ratsiraka lazaina fa ratsirakista satria agnisan'ny tazona ny directeur de sécurité ny gouverneur Majunga amin'ireny 2002 reny. Mission zay sur message nalefa ny commandement
zay mihitsy no mipetrako tagny ara-dalàna dia vita iny 2004 à 2008 zany ala tao ihosy anatin'ny fitondran-dra valomanana zany hoe anatin'ny tena fitondran-dra valomanana any songadina zany hoe ny asa nanomeny heriko rehetrarehetra anatin'ny fitondran-dra valomanana zay navako hoe tsy ny fijery zany zay dia rehefa avy eo tonga tamin'ny fitondragnany président Rajoelina aleo moa zany somary zany miezaka tsy resaka politika fa misy somary resako ely zay tsy maintsy any satria disoko le hoe rajoeliste fa fanompontanindrazana dolo regny rehetrarehetra regny ary io zao no tokony le zavatra manko rehefa tsy mazava ho ny tena rehefa flou dia miteny dolo ny rehetrarehetra na ny mafantatra na tsy mafantatra misy aza magnitatra sy mamorona misy manasokajy ianao mihitsy mimpanoratra hoe isany nanonga-panjakana satria rehefa miaramila mandray ny fitondrana dia zao ny anazavako an'io mba hianazavana tsara an'izy io mba tsy ho flou ny tena ny mpitandro filaminana dia natao hiservira ny peuple tsy afaka hanao ninina ny mpitandro filaminana raha tsy ny vahoaka aloha ny mandeha aloha ary zay no devise-ny miaramila zay na ny chef suprême ny forces armées azy ny vahoaka ny manendry azy fa tsy ny miaramila ny président de république no atao hoe chef suprême ny forces armées ny vahoaka ny fidy azy io napetraky vahoaka zay vao hoe io ny chef suprême nareo miaramila ny mpitondra raha tena hoe tsy mihetsiky vahoaka io dia eo izy ny miaramila tsy afaka hihetsika raha tsy ny vahoaka no mihetsika zany hoe misy ny resaka légitimité tiako resahany ny mpitandro filaminana hitaritako azy efa ao anatin'ny lalàna mihitsy hoe raha misy ny heloka tsy maintsy mandray andraikitra anao na io délit na io contravention na io crime tsy maintsy mandray andraikitra fa raha nampitandro filaminana ka misy heloka tsy mandray andraikitra en état de prévarication na anao ndray ny voasaziny lalàna sala am'izay koa filoha eo misy constitution eo nanao fianianana izy iny lalàna amin'ny fiha azy hoe arahinao salaky ny anak'Andriamaso ty raha vao tsy manaraky n'io ny filoha tsy ny gendarme tsy ny mpitandro filaminana no hiteny azy fa efa misy lalàna constitution nametra hoe ny ao amin'ny assemblée zay misolo tena vahoaka ny tokony hiteny na hiampêcher na hanao inona fa raha vao tsy miteny io assemblée reto satria 90% tokony filoha na 100% tokony filoha ny ary amin'ny sénat io vahoaka zay soloany zareo teny io no hiteny zay zany natonga hatramin'izay efa manao ny tsy mety eo le filoha tsy mihetsika reto assemblée reto dia lasa le vahoaka am'izay bon rehefa tsy teny anareo solony tena anay zay nihetsika ka ny mpitandro filaminana mivory foana mpitandro filaminana satria izy destiné servir à peuple efa 80% ny vahoaka ny ery mihetsika io atsika ve hiaro filoha zay hiambenany 20% ny vahoaka ty zay mahatonga le mpitandro filaminana mandray mesure rehefa avy eo manao an'izay sala amin'io nisy tagny voatsela taria Burkina Faso io ohatran'io io zao zavatra légitime ary tena tratra mihitsy manko le viagny ivelany amin'io satria Thomas Sankara ny président ny Burkina Faso zay 8e promotion tato amin'ny académie miaramila ny Antsirabe zay tena ny vonina hitondra fiovana fampandrosoana tany dia main droite ny Thomas Sankara nge Blaise Compaoré samby capitaine zareo tamin'io dia nitifirina dia maty dia niakatra izy teo izy nanome avantage an'izay vahiny nitazona azy farany tsy voatazona izy dia io na lefa nitsoaka dia na raha nambokona zay tian'le vahoaka Burkina be ho atao dia sahala am'izay zany tamin'ire tsy coup d'état igny fa efa le vahoaka mihitsy miteny hoe tsy mety ty ary zay mpitondra eo za tsy teny hoe iza na iza ataovy soa io vahoaka io fa raha io no tsy afapo non tsy colonel Ilson fa ho avy le vahoaka fa ny miaramila am'izay zay mbola hiaro an'le olona efa tsy arovany vahoaka ty tsy maintsy ho taoro fogna izy am'izay fa ny miaramila tsy fa miaramila kosa tsy hoe ke olona fa tsy tian'olona aty no andeha posena eo
tsy mbola nanao an'izay mihitsy ary miaramila gasy angamba miaramila agnisan'ny endrindrindra